Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay teraka tany Betlehema riavana mahatratra izao Krismasy taona 320 izao. Ny firariana dia ho Krismasy andraisantsika fiainana vaovao, fanantenana vaovao ary tombontsika hatrany amin'ny fanorantenany ity Krismasy ity. Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko 2:1 hatramin'ny 2:10 izay efa novakina tamintsika teo riavana no iarahantsika amin'ity fotoana ny afatr'Andriamanitra ity. Matio toko 2 ary dia ny 9 teny anankiray ny hoe Betlehema. Rehefa fotoana Krismasy dia tsy adonontsika mihitsy zany anara tanàna anankiray izany, Betlehema. Fanaoko rehefa mifanerasera amin'ny ankizy eny an-tokotanim-piangonana na mamangy eny an-tokantrano, todika amin'ny ankizy dia manontany hoe mianatra sekoly alahady. Sasany manao an'izao dia sasany kilasy fafiry. Dia nanontany andray andro hoe taiza Jesosy niteraka? Ina mivalina? Misy anankiroa marina. Ndray a Betlehema, sasa moa dia manao hoe Betlahema. Ny ray a tany an-Tranon'omby, ity izy koa iteny hoe tany Ampahitromby. Fa le fahatelo tena nahavariana sy nahagaga. Olay anankiray izay hoe tany Befelantanana. Mety mifangaro tokoa ao antsofintsika Befelantanana sy Betlehema. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tsy ankanavaka riavana. Izany atao hoe tany na trano na alatsahany tavony. Ary amin'ny dindinika filazana ny mombamombanao any amin'ireo atota taratasy ara-panjakana aty am-piangonana koa dia tadiavina ary takina ny hoe teraka oviana ary taiza. Ho an'i Jesosy raha ny fiainan'ny fiangonana dia mety edikevitra aza ny 5 Desambra raha izy ny mamendry ny atota taratasy ireny dia voatsipika ao ny hoe Jesosy Kristy teraka 15 Desambra taona ohatraohatra tao be mbola izy teny Befelantanana ihany tao Betlehema. Betlehema misy dikany anankiroa ny hoe Betlehema. Ny anankiray voalohany dia ny dikany amin'ny Hebreo izay firenena no fidin'Andriamanitra. Ary ny anankiray faharoa dia dikany amin'ny teny persiana izay misolo tena ny firenena jentilisa. Betlehema amin'ny teny Hebreo dia midika hoe tranon'ny mofo. Izay mofo eritreretintsika izany, na le vao nohaninao ankeo maraina na le hohaninao rehefa kelikely amin'ny sakafo fanokafam-bavony, ny mofo, tranon'ny mofo. Izany dia milaza hoe sompotry ny sakafo na ny foto-tsakafo, jiosy dia mofo ny foto-tsakafony. Sompotry fitoerany ny sakafo fihinana andavanandro. Raha ho antsika izany dia hoe sompotry ny vary. Isan'andro ianao raha mbola tena malagasy dia mihinana maraina, mihinana atoandro, mihinana hariva. Raha efa mivadika sinoa dia paty indraindray, raha frantsay moa dia mofo, fa vary. Isan'andro ianao dia makao amin'ilay sopotra foana, na sobika io na tena ilay sopotra ara-bakiteny, maka kely ho totoina. Izany hoe tena fandehanana eo amin'ny fiainana andavanandro, tena toerana ifaneraserana, tena toerana iankina ny fahavelomana.
raha tsy makao ianao tsy mahita mofo hohanina, raha tsy makao ianao tsy mahita vary ho totoina. Ny Betlehema zany dia mampieritreritra antsika ny fahavelomantsika, ny fivelomantsika isan'andro, mampisaina ny andavanandrom-piainantsika. Ianao mivoaka sy miditry ny trano, hitady ny raika apoaka hoy ny filazan'ny sasany, ndeha ho aiza dia hitady ny kapoaka indray. Mampieritreritra koa ny lakozia zany hoe ilay tsy ambaratelonao, aza miditra amin'ny lakozia ny hafa, fiainany manokana zany. Mampieritreritra ny fiainanao manokana. Betlehema tranony mofo, mampieritreritra antsika ny fivelomantsika isan'andro, mampisaina antsika ny andavanandrom-piainantsika, ny fanaontsika andavanandro, ary mampihevitra antsika ny fiainantsika manokana. Lay tsy ambaratelo, lay afeninao mety sanatrive na ny vadinao aza tsy mahafantatra, izy indrindra ary ny anafenanao azy, mampieritreritra ny fiainanao manokana. Betlehema lay toerana nahaterahany Jesosy. Ry havana, eo amin'ny fiarahamonina ny fiainantsika ankehitriny dia misy dokam-barotra hoe ndeha hamangy ireo tanàna masina, antapitapitrisany ariary no aloha, mba hijery any Betlehema, mba hijery an'izany Golgota, mba hijery. Ampitombo finoana ve ny famanginao fa hitromby ao Betlehema raha manao fivahiniana masina ianao? Hitombo finoana mihoatra nohony rehetra ve ianao? Ho an'ny Betlehema, tanàna ny Krismasy. Betlehema, misy indray mieritreritra sy efa nilozan'ny toetrandro zao, tsisy eritreretana an'izany intsony fa bypass zao mety rehefa Krismasy, lozan'ny toetrandro zany. Betlehema dia ohatrina ny saran-dalana makany, ny enimagy aloha dia nandeha tongotra volana vitsivitsy izy vao tonga tao Betlehema. Zao Krismasy zao ry havana dia iantsonantsika ho an'ny Betlehema, tsy andoha saran-dalana tapitrisany, fa iantsonantsika hihevitra ny fahavelomanao ao amin'ny Kristy. Kristy teraka tao Betlehema, tranony mofo, hevero ny fahavelomanao ao amin'ny Kristy. Na hevero ao amin'ny Kristy ny fahavelomanao, mba tsy ho velombelom-pona eto amin'izao tontolo izao ianao, fa hevitra ny fahavelomanao ao amin'ny Kristy. Isan'andro, ary ndeha atao hoe rehefa hisakafo ianao dia tsarovo Betlehema, ilay fivelomanao, ilay Kristy antom-pahavelomanao. Sainy ny andavanandrom-piainanao, sainy miaraka amin'ny Kristy fa aza mivoaka sy miditra ny tokantranonao fotsiny, fa izay ny Betlehema, ilay fiainanao andavanandro. Hevero miaraka amin'ny Kristy ny fiainanao manokana. Aza manao hoe tsy hidiranao ry Kristy, tsy hidiranao ry Jesosy ny fiainako manokana. Izany no Krismasy ry havana. Nankany Betlehema ny magy hitady lay teraka ho mpanjakan'i Jiosy. Ianao tsy mila mankany intsony, fa ianao manaiky hanao ny fiainanao toy ny Betlehema, ateraka ny Kristy, miantoka ny fivelomanao isan'andro, miara-dalana aminao amin'ny andavanandrom-piainanao, ary mihevitra ny fiainanao manokana, tsisy akinafinafiny. Izany no Krismasy, Jesosy Kristy teraka tao Betlehema. Izay izy raha ny hevitry ny teny hoe Betlehema amin'ny Hebreo. Fa amin'ny Persianina kosa, izay nambara teo fa solotena ny firenena jentilisa, Betlehema dia tsy hoe trano mofo, fa trano ny nofo. M lasa N, trano ny nofo. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona, toko voalohany dia fantatsika tsara eo 9:420, misy teny manao hoe
ary ny teny dia tonga nofo ka niara-monina amintsika. Ilay hoe mofo teo moa zany dia amin'jaona toko fahaenina, izao no mofonainy. Jesoa ihany zany. Teny tonga nofo. Betlehema amin'ny jentilisa dia tranony nofo. Jesoa Kristy tonga nofo miara-monina ao an-trano. Jesoa Kristy tao Betlehema tamin'ny voalohany ao amin'ny Hebreo izy dia fiainana isan'andro, fa ato izy tonga nofo dia famonjena tsy ho an'ny Hebreo ihany, tsy ho antsika kristianina ihany, fa ho an'izao tontolo izao. Heviny tranony nofo. Raha makany amin'ny Levitikosy sika riavana ny fanatitra izay atao, ny nofon'ny fanatitra dia dorana eo amin'ny altara, lay nofo. Ary izany koa no eritreretintsika raha miresaka ny amin'ny Betlehema, trano nofo isika. I Jesoa Kristy ilay teny tonga nofo dia nanaiko fanatitra naterina indray mandeha monja mba ho famonjena ho ahy sy ho anao. Tranony nofo. Nanaiko i Jesoa hietry hiara-monina mba hahatonga azy hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Aleo sary an-tsaina riavana no hoe olona ambony eo amin'ny tany sy ny fanjakana no tonga miantrano ao aminao. Tsy vahiny fa miteny hoe za hiara-monina aminareo. Angamba na tsy nifidy azy ianao dia mba ho lasa ny eritreritra sy ho faly ihany hoe mandrosoa ary tompoko. Na hevery fotsiny hoe mpitondra fivavahana anankiray no tonga ho atokantranon-tsika ka miteny hoe za hiara-monina aminareo. Dia hoy ianao hoe eny mopera? Tonga ianao dia matahotra hoe sao dia inona ary mopera? Na hoe eny pastera? Mamangy fotsiny ary ny mpitana dia efa faly sika, faly vangin'ny mpitandrina. Fa maika moa fa ilay mpanjaka ny mpanjaka no tonga nofo hiara-monina amintsika. Raisy ho fifaliana zany ry havana. Ampiantranoy Jesoa Kristy mba ho Betlehema ny fonao, mba hitoeran'ny famonjena izay nentiny tetỳ amin'izao tontolo izao ny tokantranonao, mba ho tanàna ny fiadanana, ho tanàna anjakany ny famonjen'i Kristy, ny tanànanao, ny firenetsika. Tonga hiara-devina aminao a mahafanatitra naterina indray mandeha monja ho azy ho an'ny tompo i Kristy. Tonga iray petsapetsa aminao, teny miara-monina ho atokantranonao i Kristy. Tonga hifangaro aminao amin'ny zavatra rehetra, ankasoavana ankaratsiana i Kristy. Tonga anao ny tenany ho fanatitra hamonjy anao i Jesoa. Jesoa Kristy tao Betlehema, famonjena tsy ho an'ny jiosy ihany, tsy ho an'ny kristianina fotsiny, fa ho an'izao tontolo izao. Ry havana malala, Betlehema tsarovy, fa mitondra hafatra lehibe ho antsika aty amin'izao taona 324 izao. Ny fiainanao andavanandro miaraka amin'ny Kristy, ny tsy ambaratelonao tsy miafina amin'ny Kristy, ny fiainanao mandrakizay dia efa tanteraka ao amin'ny Kristy. Betlehema tranony mofo, Jesoa fiainanao andavanandro. Betlehema tranony nofo, Jesoa famonjena ho mandrakizay ho anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.